Fanambarana ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana manoloana ny savorivoron-kevitra misy ankehitriny mikasika ny fahaleovan-tenan'ny fitsarana dia mampatsiahy ny andininy fahavalo amby zato ao amin'ny lalam-pandrenana izay mivaky toy izao. Eo amin'ny asa mpitsarana sahanina dia mahaleo tena ny mpitsara mpamoaka didy, ny mpitsara ary ny mpitsara-panampy, ka ny lalam-pandrenana sy ny lalàna ihany no mifehy azy ireo. Amin'izany, ankoatry ny toe-javatra voalazan'ny lalàna, ary na dia eo ary ny fahefana ara-pifehezana, dia tsy azo tohitohinina na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona izy ireo amin'ny asa mpitsarana ataony ho fisahanana ny andraikiny. Noho izany, eo am-panatanterahana ny asany, ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia mifampidinika ary manapa-kevitra. Tsy tokony hisy milaza ho mahafantatra izay resaka atao anatin'izany fifampidiniana izany, ary tsy azo avoaka raha teo izany satria mijanona ho tsy ambara-telon'ireo mpikambana. Malalaka tanteraka ireo mpikambana manazava sy mamosaka ny heviny eo amin'ny lafin'ny fandraisana ny fitoriana na ny recevabilité, na tsy fandraisana ny fitoriana irrecevabilité, ka irosoana na tsia amin'ny fandiniana ny votoatin'ny fitoriana. Izany fahalalahana eo amin'ny adi-hevitra eo amin'ny mpikambana izany indrindra no arovan'ny andininy fahavalo amby zato amin'ny lalam-pandrenana voatsy etsy ambony, ka miaro ny fanehoan-kevitry ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, mikasika ny raharaha anankiray, ny hodiniana sy ny adian-kevitra, ka tsy azo anenjena azy ireo ara-pitsarana ka atao hoe eloka tsotra na eloka behivavy. Izany fitsipika apetraky ny lalàna izany dia antoka iarovana ny mpitsara mpamoaka didy rehetra amin'ny ambaratonga mpitsarana rehetra misy. Tsindriana manokana fa araka ny andininy faha-efapolo amin'ny lalam-pandrenana, ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia androm-panjakana mahaleo tena ary ampatsahivina fa mipetraka ho fenitra tsy maintsy hajaina ny fisaraha-pahefana voalaza ao amin'ny savaranon'andon'ny lalam-pandrenana satria tany-tandalàna i Madagasikara. Ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana hamoaka didy fanenjehana mpanolontsaina avo noho ny asa nataony. Araka izany dia fanitsakitsahana goavana ny fahaleovan-tenan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ny fisaraha-pahefana ary fandikana ny lalam-pandrenana. Na izany aza, araka ny andininy fahatelo amby telopolo amby zato sy fahaefatra amby telopolo amby zato amin'ny lalam-pandrenana ihany dia azo atao tsara ny manenjika ara-pitsarana ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, na eloka tsotra na eloka behivava mety ho nataony, nefa izany dia tsy mahakasika na miainga amin'ny fanehoan-kevitra nataony mandritra ny fandiniana raharaha namoahana didy. Saotra to. Fanontaniana to io anjerin-dalàna voalaza io tompo ohatrany hoe tsy hita tampoka tao anatin'ny lalam-pandrenana, mety miparitaka izay vaovao izay mety misy fanazavana azo atao ve? Ainsi énoncés dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi. À ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent en aucune manière être inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres de la Haute Cour constitutionnelle, qui sont des juges du siège, avant de prendre une décision ou arrêt ou avis, se réunissent en audience privée pour délibérer. Personne ni aucune autorité ou entité n'est censé connaître le déroulement du débat, ni la position et arguments de chaque membre. C'est la règle du secret de la délibération. Chacun est libre d'exposer ses idées et d'opiner s'il y a lieu. C'est cette liberté et indépendance
que protège l'article 108 de la Constitution ci-dessus rappelé. Et cela est valable non seulement pour les membres de la Haute Cour constitutionnelle, mais pour toute juridiction, collégiale ou non. Pratiquement, cette protection constitutionnelle des juges du siège interdit et écarte toute poursuite ou harcèlement judiciaire à l'encontre des membres de la Haute Cour constitutionnelle. Poursuite et harcèlement basés ou se rapportant à leur prise de position lors de prise de parole pendant les débats, en phase de délibération, en audience privée. À rappeler que la Haute Cour constitutionnelle est une institution indépendante selon l'article 40 de la Constitution et la séparation des pouvoirs énoncée dans le préambule de la Constitution est un grand principe à respecter scrupuleusement. Les déclarations de la ministre de la Justice annonçant sa volonté d'une poursuite judiciaire est par conséquent une entorse grave à l'indépendance de la Haute Cour constitutionnelle et à la séparation des pouvoirs. La Haute Cour constitutionnelle regrette profondément cette attitude désinvolte et affront à la Constitution. Toutefois, en application des dispositions des articles 133 et 134 de la Constitution, les membres de la Haute Cour constitutionnelle peuvent être poursuivis de délits ou crimes commis hors de l'exercice de leurs fonctions et en aucune manière du fait de leur position ou opinion pendant la délibération avant la prise de décision, arrêt ou avis, quelle que soit la nature ou objet de la requête ou de l'affaire déférée devant la Haute Cour constitutionnelle. Ranessa Siriano, secrétaire général. Siriana. Ranessa Era inglês, né? Dia sama mas kadar lah senat. Fez correr para nós assim, tá? Ini mas kadar ini mas. Algo lá, firma Makassar, tuh, né? Ah, mamela. Aí vem a filha.